soa eto amin'ny fandariny indray sika androany any amin'ny tapany faharoa dia anaraka ny disadisa tany misy eo amin'ireo fokon'olona sy olona iray milaza ho tompon'ny tany ety tamboho lava ambany lalana Beravina Itaosy. Fa mialohan'izay aloha dia ny greffier en chef ny TPI eto Antananarivo nitondra fanazavana momba ny grosse na didraikitra sy ny expédition na ny fampahafantarana didy. Faly miarahaba-tsika mpanaraka ny fandaharana zo sy lalàna eto anivon'ny televisionna malagasy amin'ity androany ity. Hitondra ny fampahafantarana antsika ny raharaham-pitsarana mahakasika an'ireny didim-pitsarana raikitra na ny antsoina hoe grosse sy ny expédition ireny. Inona ny antsoina hoe grosse sy ny expédition? Ny grosse izay atao amin'ny raha atao amin'ny teny malagasy dia ny didim-pitsarana raikitra ary ny expédition dia ny didim-pitsarana dika mitovy, izany hoe photocopie an'ilay didim-pitsarana. Raha izay ny azahoantsika azy moramora kokoa. Misy karazany roa ny didy mivoaka eo anivon'ny fitsarana ary tsy mitovy ny fomba fahazahoana azy ireo. Misy didim-pitsarana ady madio ary misy ny didim-pitsarana ady eloka. Tsy mitovy zany ny fomba fahazahoana an'izy ireo. Dia izay tsy fitovizan'izay izay no hitondrako fanampanazavana amintsika manandrara rehetra zany izay manaraka nyity fandaharana zo sy lalàna ity androany. Manahoana ny mahakasika ny didim-pitsarana ady madio? Rehefa nosoniavy ny mpitsara sy ny prakidrara ny didim-pitsarana anankiray dia iny didim-pitsarana iny zany rehefa nandohan'ireo vola fanao atratrany any antsoina hoe provision ilay manandrara ka feno ny fepetra fa azo alefa amin'ny alalan'ny positra zany ny fampahafantarana azy ny didim-pitsarana. Mividy timbre zany lehibe miprakidrara, mividy valopy izy dia mividy an'ireny accusé de réception ireny satria tsy maintsy atao recommandé ireny didy ireny mba ho ny tompony ihany ny maka azy, mba tsy ho very zany ary hipetraka ao anatin'ny accusé de réception ireny hoe naharay an'ity didim-pitsarana ity ilay olona. Misy fomba anankiray ihany koa no ampahafantarana ilay olona manandrara dia izy tena ny tonga aty anivon'ny fitsarana maka ilay didim-pitsarana. Dia ny fahatelo dia ilay olona manandrara mihitsy no maka vaditany na huissier de justice mampafantatra azy ilay didim-pitsarana amin'ny alalan'ny vaditany. Izany hoe ilay vaditany zany ny tonga any tokantranontsika any na any amin'ny toeram-piasanantsika any mampafantatra anao ilay didim-pitsarana. Afriana ny fe-potoana ananana anaovana ny fampiakarana. Amin'ny fotoana izay andraisanao an'iny didim-pitsarana iny zany dia manana ray volana zany ianao raha jugement ary manana 7 andro ianao zany raha ordonnance na référé na hoe ilay didy izay ady maika nivoaka na bref délai na référé io ka raha nampahafantarina anao zany ilay izy amin'ny alalan'ny poste na amin'ny alalan'ny vaditany na ny tenanao mihitsy ny tonga tety amin'ny fitsarana dia raha ordonnance zany izy dia manana 7 andro. Dia raha ohatra ihany koa zany jugement ilay izy dia manana ianao ray volana. Oviana ny manomboka ny ray volana na ny 7 andro afaka anaovana fampiakarana amin'ny ady madio. Tsy hoe amin'ny fotoana izay ilazan'ny mpitsara fa manana ray volana ao amin'ny efitrano fitsarana ao anaty salle d'audience dia mikaonty ilay ray volana. Matetika isika somary manana fahadisoana mandisy foana eo hoe nivoaka androany didim-pitsarana ady madio dia tonga dia miteny ilay manandrara tonga aty aminay hoe nivoaka tamin'ny omaly anay io didy io dia ray volana madame le greffier en chef no nomen'ny mpitsara anay fa izay tsy afa-po an'ilay didy satria matoa ianao manao fampakarana dia tsy afa-po ny didy ianao izay. Ka amin'iny fotoana ny voan'ny didy iny zany tsy hoe iny akory no mikaonty ilay ray volana na ilay 7 andro fa amin'ny fotoana izay andraisanao an'ilay didim-pitsarana. Voarainao ilay didim-pitsarana manana ray volana ianao eritreretana raha ohatra ka makitsika ohatra hoe resaka aditany dia io ray volana nomen'ny fitsarananao io nomen'ny lalànanao io zany
amin'ny fotoana izay atongavan'le didy ao atokantranonao na ny raisinao teto anivon'ny fitsarana io na nampahafantarina tamin'ny alalan'ny vaditany io dia mikanty amin'ny alalan'iny zany ilay ray volana. Arakaraka ny alaviran'ny fonenan'ny mpiady rotota ny fahataperan'ilay ray volana. Tapitra ilay ray volana afa-po ny didim-pitsarana ianao dia tonga ety anivon'ny firaketa-draran'ny fitsarana manontany satria raha misy ny olona ohatra hoe niady taminao dia ny fitsarana ihany koa dia mampafantatra n'iny olona iny an'ilay didim-pitsarana fa tsy hoe akory hoe ianao nahavita an'ilay ray volana ka ny olona miady aminao mety ray volana tao aorianan'iny izy izay vao naharay an'ilay didy na hoe herinandro tao aorianany miankina amin'ny alaviran'ilay toerana izay ampahafantarana an'ilay didy. Mety eto anosy ohatra ilay olona mipetraka dia ny anankiray ohatra any Manjakandriana tsy mitovy ireo toerana izay nampahafantarana ny didy. Rehefa tapitra ny ray volana ho an'ny didin'ny fanatrehana na ny 7 andro ho an'ny ordonnance ka tsy misy ny fampiakarana dia afaka mamoaka didy raikitra ny greffier en chef. Miditra amin'izay tsika amin'ilay fandoavana n'ilay droit d'enregistrement na ny vola aloha eo anivon'ny sampandrarahany hetra satria ny minutany didim-pitsarana na ny original ny didim-pitsarana iny dia tsy maintsy misy mention d'enregistrement. Rehefa hitan'ny lehibe ny prakidrara zany hoe mipetraka ilay mention d'enregistrement dia omen'ny lehibe ny prakidrara ilay didim-pitsarana raikitra na ny antsointsika hoe grosse. Inona ny mampiavaka ny grosse sy ny notification? Ny notification dia tsy mbola misy ny ho anay eto Antananarivo zany dia tsy misy an'ilay mention d'enregistrement fa à titre de notification fampahafantarana fotsiny aloha hoe io ny didim-pitsarana izay mivoaka. Fa rehefa avy eo zany ilay olona mandoa an'ilay droit d'enregistrement izay vao afaka mandray an'ilay grosse. Ka indraindray tsika mahazo an'iny fampahafantarana didy iny dia avy hatrany tsika tonga dia miteny hoe efa voarainay ny grosse. Tsia, ny grosse dia misy an'ilay formule exécutoire. Inona moa ilay formule exécutoire? Io formule exécutoire io dia mivaky toy izao: La République de Madagascar mande et ordonne à tout huissier sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'y tenir la main à tout commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En foi de quoi, la présente grosse a été signée par nous, greffier en chef du tribunal de première instance, et délivrée à Zanue. Io formule exécutoire io zany dia tsy maintsy mipetraka eo ambanin'ilay didim-pitsarana ary amin'ny pejy voalohany zany, page voalohany an'ilay didim-pitsarana dia misy soratra hoe au nom du peuple malagasy, zany hoe amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no amoahana an'ilay didim-pitsarana. Ary io didim-pitsarana io natao ho tanterahana rehefa didy raikitra no resahana eto dia tsy maintsy tanterahana. Manome lalana mihitsy zany ireo tompon'andraikitra misahana ny resaka fitandrona filaminana mba hanampy andreo manandrara izay mampiatra an'izany didim-pitsarana izany. Averiko zany fa ny didim-pitsarana raikitra dia misy soratra hoe au nom du peuple malagasy ery ambony ary misy an'ilay formule exécutoire zany mandidy an'ireo tompon'andraikitra izay voambara zany eo anivon'ny izay fanatanterahana didy izay mba hanatanteraka ny didim-pitsarana izay nosoniavin'ny lehibe ny firaketa-drarany fitsarana na ny greffier en chef. Inona indray no mampiavaka ny expédition sy ny à titre de notification?
Ny mampiavaka an'le titre de notification sy ny expédition zany hoe ny fampahafantarana didy sy nylay dika mitovy ny didy rehefa lasa expédition izy a satria ny ary amin'ny expédition zany a misy an'ilay mention d'enregistrement ilay volana alohantsika teo anivon'ny sampandrarany hetra fa lay titre de notification kosa tsy mbola misy an'iny fandoavana hetra teo anivon'ny sampandrarany hetra iny zany tsy natao tanterahana iny fa fampahafantarana fotsiny ihany mba ahafahantsika zany mandinika hoe anao fampakarana vetsika sa ionina satria afapoa amin'ilay didy izay navoaka ny fitsarana. Izay ny mahakasika ny fampiakarana eo amin'ny didim-pitsarana ady madio fa manahoana kosa ny didim-pitsarana ady heloka. Ny didim-pitsarana ady heloka kosa indray zany dia amin'ny fotoana izay navitan'ny mpitsara sy ny prakidra rano soniany dia efa azo alaina avy hatrany ilay didim-pitsarana fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny vaditany no ampahafantarana antsika ireo didim-pitsarana ady heloka rehetra. Oviana ny manomboka ilay 7 andro na ilay 10 andro. Rehefa miteny zany ilay mpitsara ao anatin'ny efitrano fitsarana mandritry ny fotoam-pitsarana dia milaza foana izy hoe manana 10 andro ianareo anaovana fampakarana. Raha ohatra ka tonga daholo zany isika rehetra tamin'io fotoana io na ny toriana na ny mpitory tonga teo anivon'ny efitrano fitsarana présent daholo dia lasa contradictoire ilay izy amin'izay fotoana izay zany hoe natrehany rehetra dia manomboka amin'ny fotoana itenena mpitsara iny zany dia efa mikoty zany ilay 10 andro. Tsy mitovy amin'ilay didim-pitsarana ady madio. Ny ady madio tonga eo aminao ny didy na amin'ny alalan'ny postra na ianao no maka azy na amin'ny alalan'ny vaditany zay ny ady madio dia manana ray volana ianao. Fa ny aty amin'ny ady heloka kosa tsy mba ohatr'izay. Ny aty amin'ny ady heloka zany 10 andro ihany ny ananantsika. Zany hoe ilay 10 andro ananantsika zany fotoana fohy kely dia io 10 andro io dia tsy mahazo taredretra zany tsika anao fampakarana raha tsy afapo ny didy. Raha avy hatrany zany ianao rehefa tsy afapo dia tonga ty anivon'ny firaketa-drarany fitsarana ary tonga dia atao ilay fampakarana fa tsy afaka manome grosse zahay rehefa misy fampakarana. Manahoana ny fomba fikajiana ny fiandohan'io 10 andro io na ny 7 andro. Somariva mivoaka ny didinao sabotsy lahady tsy afaka mamonjy an'ilay fitsarana ianao fa mikonty foana iny sabotsy lahady iny zany hoe tsika zany raha ohatra ka hoe mandeha ilay 7 andro dia ny apitson'ny voan'ny didy iny zany avy hatrany zany tsika dia tonga dia efa manao an'ilay appel. Tsy tokony valim-bariana zany ho antsika izay manaraka amin'ny fandaharana zany dia anjarantsika zany mampianatra an'ireo olona izay fianakaviantsika akaiky na ny namantsika akaiky hoe aza mitaredretra fa ny 7 andro anie ka mikonty. Raha ohatra ka mitontona ao anatin'ny andro tsy fiasana ny fahatamperan'ilay 7 andro na ilay 10 andro dia ahoana? Rehefa ohatra ka hoe ny fahatamperan'izy hoe mitontona ao anatin'ilay sabotsy sy lahady zany ilay fahatamperan'ilay izy dia miemotra ndray andro zany an'ilay ohatra zao hoe lahady zao ohatra hoe nilady tamin'ity ohatra hoe 31 mai ohatra mitotona lahady nefa io 31 mai io mihitsy no tapitra ilay 10 andro na ilay 7 andro na ilay ray volana dia ny 1er juin zany tsika dia mbola manana fotoana zany ianao ahafahanao manao an'ilay appel satria zonao feno zany zay zavatra zay. Amin'ny ady heloka dia tsy maintsy vaditany no mampafantatra ny didy. Iny 10 andro iny zany miandry ihany koa zany zay an'ireo manandrara izay miady aminao zany hoe ilay adversaire hotsika. Ka raha maika tsika zany rehefa ady heloka zany resaka dia amin'ny alalan'ny vaditany foana zany no anaovana fampahafantarana. So dia mieritreritsika hoe lasa alaitsika le didim-pitsarana satria io olona io nananantsika vola ohatra 2 tapitrisa na 20 tapitrisa na 10 hetsy sy 1 tapitrisa dia tongotsika avy any dia satria tsika efa naka vaditany dia nampahafantarana vaditany taty amintsika ilay didy dia lasa tsika mitondra ny didim-pitsarana makany ary amin'ny adversaire dia
tonga dia miditra ao anatin'ny tokantranony adversaire hoe tidididy andoavanareo an'ilay volanay tsy afaka manao an'izay tsika manao violation de domicile tsika amin'izay dia azo niny olona iny toriana somatsara koa ianao amin'izay satria zay le hoe nohontsy fa aizana n'ilay procédure fa manomboka zao zany a rehefa didim-pitsarana adieloko zany dia ampahafantarina amin'ny alalan'ny vaditany sika na isika mpitory na nitoriana raha maikitsika dia maka vaditany tsika dia alaina le didim-pitsarana dia miteny amin'le vaditany le huissier hoe ampahafataro didy le olona fa maika izay rehefa tapitra ny folo andro ho an'ny mpiady avy ka tsy misy ny fampiakarana dia mbola manana ray volana ny procureur ny fitsaranam-baratonga voalohany ary 2 volana ho an'ny procureur général ny cour d'appel izany hoe eo amin'ny 2 volana sy tapany akoatra ny folo andro anana ny mpiady tsirairay avy izay vao afaka avoaka ny grossin'ny adeloko ka raha ohatra le olona nampahafantarina didy zany a tsy nanao appel zany izy raha contradictoire le izy na réputé contradictoire ihany koa fa tratra tao an-tranony mihitsy le olona tamin'ny fotoana izay nampahafantarana anazy amin'ny alalan'ny vaditany an'io didy io a dia miverina any amin'ilay tovy amin'ilay didim-pitsarana teo aloha ihany a satria tsy nisy ny appel na ny fampakarana dia maka n'ilay didim-pitsarana zany le greffier en chef dia manoratra hoe tsy nisy appel le izy ao anatin'ny minute any didy a dia omeny greffier en chef ny grosy ny didim-pitsarana ny didy adeloko dia tsy misy droit d'enregistrement didim-pitsarana adeloko zany a dia gratis tsy misy etra zany dia omeny greffier en chef le izy a dia asiny an'ilay soratra ery ambony amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy au nom du peuple malagasy a dia misy an'ilay formule exécutoire indray ihany koa amin'ilay teneniko tamin'ny voalohany hoe la république de Madagascar monde et ordonne zany dia sy ny toy ny manaraka misaotra ny ministère ny fitsarana moa zany a nanomenay alalana anao anty fandaharana ity ary nampitany zany a zay kely fantatray zany aloha mahakasika an'ireo raharaham-pitsarana izay misy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany isaorana ihany koa ny télévision malagasy tamin'ny fiaraha-miasa izay nisy teo amin'ny ministère fitsarana sy ny tenanay dia manao mandram-piona indray tompoko amin'ny manaraka indray efa hoe 10 taona mahery reto fokon'olona ireto no nanajary sy nabe vao nytany teto mbola onaona tamin'izany ny ray aman-drenin'izy ireo no nanomboka nanajary teto taranaka fahadimy izy ireo amin'izao mety mbo anty tany ity zany teto tany arefo be tsy misy tany azo itsahana tsy misy zavatra azo ampiasaina fa arefo sy onaona be ny teto ny dadabe anay no maromaro zany zareo ny teto tamin'izany nampiakatra nyity tany ity mba ahafahana mampiasa anazy zany hoe isa mampiakatra fotaka atao tany ahafahana ambolena zay ny etomboan'izy ity zany dia rehefa mandeha ny taona amantaonany mampiakatra fotaka tsy isaky ny tonga ny fahavaratra dia rava foana le tany ampiakarana dia tsy maintsy mampiakatra misimisy foana zany ianao isa-taona dia sady mampiasa vola mampiasa aina mampiasa olona ahafahana mahatonga an'ilay tany ho lasa tsara zany ahafahana mampiasa anazy foana mba misy azo itsahana misy azo ampiasaina ambolena azo ipetsahana ny dadabe anay zany zao izy teto zay efa tany amina 10 taona mahery tany zany satria dadanay fotsiny zao zany no efa eo amin'ny 10 taona mahery dadanay fotsiny dia nefa ny taolohan'izay dadabe anay nefa teto efa nampiasa anazy teto dia zao zany zay ny eto amin'izao ray aman-dreny be anay zany efa tany amin'ny 10 taona tany nanajary an'ity tany ity dia noho ny taty aoriana izay zao manajary azy indray satria efa le nataony dia tohizanay aty aoriana le zavatra nataony dia io ny velomanay mponina olona maro be no mivelona amin'ity tanàna ity efa ely izay no namboly teto amin'ity toerana ity ary ireo ray aman-dreninay zany no teto voalohany tamin'ny taona 17 sy arivo zany dia arefo be zao hitantsika zao zany tahaka arefo be tsisy azo hoe atao inona ity fa noho ireo ray aman-dreny be anay tamin'izany dadabe anay satria dadabe anay moa zany vao teraka ny dadanay dadabe anay aloha dia nefa nikarakara
nanajary an'izao zavatra zao. Zay moa zany efa azo atao hoe ray aman-dreny fahatelo zany zao satria za koa zao fa mety dadabe misy firaisan-tsaina kely ny anay manao zay manavao foana manasara foana. Tamin'izany fotoana izany nanomboka teto zay a 1981 teny Zordir zay ny nitondra zezika anakety nanitorana an'io tany io a. Ankehitriny nefa aty amin'ny taona maromaro 2000 zao dia nisy rangahy zay tonga teto tondra papelure izy a dia naseho fa hoe anazy ny tany dia ozy ihany tenena azy hoe raha ohatra ka anao ny tany Ramose a dia zao eto ny taratasy manao an'io tany io. Dia iny izy dia tsy miverina intsony mandraka aty androany. Dia nisy indray taona vitsivitsy taty aoriana dia nisy tonga indray dia tonga dia andrefy fotsiny tsotro zao hafa indray milaza fa tompon'ny tany. Dia teo indray nisy a fa fanotelony dia efa nandrefy tety mihitsy dia tsy navela amin'ny fokon'olona satria tsy fantatra fototra marina ilay olona hoe olona tompony marina ve ilay olona sa tsy tompony. Fa raha tena tompony izy a vao nanomboka nangady tany zay a vao nisy zava-bita kely a dia efa tonga teo izy dia afaka mifampiraharaha taminy izahay. Fa efa tonga aty aoriana be aty a efa hoe hitany hoe tsara le tany a nefa ny tany io ne tsy vitavita fotsiny amin'izao e. Raha tsy ny aina sy ny herim-po rehetra manontolo no natotona tao dia izao indray tonga indray tsy fantatra izany rangahy izany tonga koa dia hanao forcé tonga dia hoe haka ny tany tonga vaniny sasany tonga dia mikapa ny akondro dia tonga dia haka ny tany. Nanomboka tany amin'ny taona 1970 tany nanomboka mipetraka teto ny ray aman-dreniny zareo reto. Taty amin'ny taona 2000 vao nisy olona nipoitra fa tompon'ny tany. Hatramin'izao taona 1924 izao dia efa fanimpolo ny olona nilaza fa tompon'ny tany ary olona samihafa izy ireo. Ankehitriny anefa dia nisy olona mipoitra avy any milaza fa tompon'ny tany. Rehefa teo amin'ny torina iny na tsara tena dia tonga amin'izay ny olona avy any ambadika avy any tsy fantatsa hoe taiza foana hatramin'izay a milaza fa tompon'ny tany. Efa maromaro no fanesy teo zany a mitondra taratasy avy any izy tompon'ny tany dia rehefa manohatra zay a dia miala izy dia misy olona vaovao izay milaza avy any fa tompon'ny tany mitondra taratasy dia manohatra zay dia miala izy. Efa eo amin'ny fampolony eo ngamany amin'izao fotoana izao tonga avy an'izay a ireto olona ireto zany a milaza fa tompon'ny tany miaraka amina taratasy. Reo olona reo tsy hita hatramin'izay reo tsy hita mihitsy tsy fantatsay reo olona tsy fantatsay reo fa noho ny taty ariana izy dia hoe haka nyty tany ty fotsiny. Dia izy moa taty zany rehefa tena tsara dia misy olona tonga amin'izay hoe milaza ho tompon'le tany. Ary zay nefa dia sam'izay nefa reo olona reo tsy hitanay sam'izay sam'ireo finy dadabeanay teo aloha mbola dadabeanay misy dia mbola tsy nahita olona misy teto hoe tonga teto. Nisy aloha nefa tonga teto ary efa nisy olona teo amin'ny anona teo folo teo no mitondra taratasy dia andrifindrefy sy karazany teto. Efa 5 taona teto ny nafotsy volo teto ny nandany ainay teto ny nahatonga anay antitra be toy izao dia ho alaina indray ve le kely zava-bitanay. Niezaka ihany reto fokon'olona ireto mikarakara ny taratasy ny tany mba ho ara-dalàna ny sofitom-pon'izy ireo ny tany izay no hajariny mihoatra ny 20 taona. Efa nizakana anatina ny commune izay a nizakana anatina ny fokotany izay a mba hahafahanay a mikarakara azahoanay any taratasy mba azahoanay ho anazy hoe anay mihitsy zany. Fa nisy olana foana moa tao amin'ny commune zany sakana ny commune zany le izy a mba tsy hahafahanay mananjara izy tena hoe ho anay manokana. Zay moa tsy malala hoe inona ny anton'izay zavatra zay any amin'ny commune hoe fa maninona le izy ny hatramin'izay hoe sakana an'zareo zany. Zay efa nanao dingana ihany a nisy dingana ny rahanay tamin'ny bamboly teny Atsinanana teny volanay fotsiny very a tsy mipoitra le taratasy mandrakitiny androany. Teo indray zay nanao dingana dia tondra taratasy teo amin'ny fokotany dia mivoaka ny didy avy any amin'ny mera hoe tsy mahazo manasony amin'izany fangatahantany izany mihitsy nefa efa ela ihany izay tety satria hoe présidentanay dia mbola kely a ka tsy nahita ny tena fototra izany. Io présidentanay io dia teraka teto Ambalalana mba lala tsara ny zava-misy ary meranay taloha raha dia niteny mihitsy hoe zara reo a reo ankizilahy reo mamboly eny ambany eny a dia amin'izay tsisy mimpanendaka fa mba manana azy izy.
Zay tia Tambolava ambany lalana efa nandeha tany amin'ny firaisana, efa tany amin'ny fokotany, nangataka ny tany io, nanao rodibe niaraka tamin'ny fokon'olona sy tamin'ny n'olona taloha zay. Anefa tsy nasian'ireo valiny ka noho izany tianay nareo anatina anay aty hijery fotony izay zavatra midona aminay fa mafy aminay izao zavatra vezivezin'olona izao. Reto olona tonga farany milaza vao tompon'ny tany ireto dia nanotitra tany tamin'ny andro alina ary koa nanapaka sy nanimba voly araka ny lazain'ireto fokon'olona ireto. Efa nisy fotoana zany, efa nisy zavatra nataon'ireo olon'ireo, nanimba ny akondronay, nanimba ny volinay mihitsy zany zareo reo e. Nidina tetisy dia nanapakapakondro, nanimbanimba voasary, sotrany, tsy naplazy izy fa tonga dia nanao an'izay. Ankoatran'ilay famotehana akondro sy ny fanaovana kerany fotsiny dia manao fanotorana tany kosa eo amin'ilay tany izay edivana ihany. Ato amin'ny ilany ato ambadika ato izany ilay fanotorana tany. Izany hoe zao zany amin'ny alina tonga eo manototra tany. Tsy fantatrao hoe lalana viaizana ahafahan'izareo manao an'izay tsy misy taratasy asehony avy aty aminay avy aty amin'ny ao anatin'izany nefa misy tanin'olona zay efa hoe misy taratasy marina mihitsy fa arodan'izareo miaraka amin'izay ilay izy dia tsy fantatra hoe lalana viaizana ahafahany manotra an'ilay tany sy miditsahan-keriny fotsiny amin'ny andro alina ao amin'ilay tanànan'olona dia totorana fotsiny ilay tany dia ametsahan'izareo tômôbilina. Tsy nanaiky moa reto fokon'olona ireto fa nitondran'ny raharaha teo anatrehan'ny fitsarana. Niakatra fitsarana ihany ilay raharaha dia efa nahasazy izy lamandy, heritaona, nandovola, enina tapitrisa dia nefa izy tsy nanatateraka an'ilay izy akory tompoko. Izy ary mbola hitanay mandehandeha eny. Efa hotely herinandro teo izay no nisehon'ny fanimbana voly sy fanotorana tany izay. Ankehitriny dia tonga indray zareo hanao borina ny tany. Dia tonga indray izy amin'ity fotoana ity haka fotsiny andrefa dia izay fokon'olona moa niaraka teto foana nanakana an'ilay izy ary voasakanay aloha ilay izy dia tsy tafiditra izy satria izay tsy niala mihitsy parivandro tety foana. Anoborina le eto amin'ilay toerana ty misy anay ity ka izay niantsona an'ilay fitondram-panjakana hoe ahoana hijery akaiky an'ity rarana ity satria mbola misy rarana hafahafa ihany koa manko ny teto fa tsy fantatra hoe reto olona eto ve sa olona hafa indray ve. Iara-malala fa mirongatra izay tsy izy ny disadisara tany amin'izao fotoana izao indrindra fa ty andrenivohitra ihany koa ary dia miteraka tsy fahasalamana ho an'ireo ray aman-dreny izany. Ilay izy ilay resaka tany ankehitriny dia ohatran'ny hoe tena mamy mihitsy satria nahoana izay te mahitahita ny any amin'ny fandrefesana dia manao izay tiako atao rehefa mitsiritra hoe tiako ry dia alaina fa izay tena mahatsiaro hoe sady rera-tsaina, ny rera-po, ny rera-batana nefa reraky ny asa amin'ny fitadiavana fieritseretana izao fiainana izao. Amin'izao fotoana izao izay tena malahelo misy amin'ny zavatra miseho e satria raha ohatra zao foana izy dia tena hoe ahoana zany tena mba hoavinay majinika, ahoana zany mba tena hoavinay indrindra fa nitaranakay, indrindra fa ny herim-ponay izay efa nataonay teto ary teto nefa vilomanay sy ny herim-ponay mbola miatsanay ireo taranaka ireo fa raha mandimby ireo izay efa lovanay tany amin'ny ray aman-dreny be anay tany aloha dia tena alahelo mihitsy hoe aiza zany reto taranaka ireto. Mafy miatra aminay aty izay tsy manam-bola moa ny olona manam-bola dia manao izay tiany atao satria rehefa tonga avany dia olona ireo mandeha andrefy ny taninay dia mampahorana ray aman-drenay lasa tsy salama, tsy manam-piadanana ny fony. Efa eto moa ny fiainan'ireto fokon'olona ireto satria dia nanao fambolena sy fiompiana teto ry zareo efa ho 10 taona mahery. Fotom-pivelomanay zao izay miompy trondro, izay mamboly, miompy omby, miompy daholo ireo olona ireo dia eto mihitsy izay no mivelona. Dia tena mijaly izay fa ty dia tena fivelomanay hatramin'izay ary reto izay no mivelona dia izao ny zavatra ataonay eto dia fiompiana ataonay eto dia izao miompy trondro izay tena mahomby ilay fiompiana dobo-trondro satria koa misy mampianatra izay eto amin'ny farakarana ilay fiompiana na ny trondro na fiompiana kisoa na ny omby dia mamboly anana reny ny anana moa dia ireny zavatra hitantsika ireny salady izay koa mba manaraka ihany satria misy mametsaka mitondra ihany reny manao mametraka ny anana resany teknika rehetra hoe izao raha te omby amin'ilay zavatra dia izao ary manaraka tsara izay izay zany tena fivelomanay ireo ary izay maromaro izay ny eto izay eo amin'ny trano tafo izay eo amin'ny 30 mahery izay tena velona amin'izao toerana izao. Mbola maro ny tsindry azo lena mahazo ny vahoaka madinika toa azo ireo izao ka maneho ny alahelony izy. Zavatra tena mampalahelo anay dia
rehefa misy zavatra ohatra hoe dia betabe moa le hitanao ihany betabe le zavatra ohatrany hoe sakasakana tsindritsindry ohatran'ny fampitahorana satria zany sasany raha vao ianao miteny dia sasany samy miteny misy hoe vola taratasy miresaka vola sy taratasy zay toy ny atody miady amam-bato ny vola koa izy sy ny taratasy ny manan-kera dia izay nefa tompoko efa nanjary teto araka ny tenenin'ny zokiray aman-dreny teo efa nanjary teto foana izay hatramin'ny taranaka ny fandimby. Manao fitarenana amin'ny mpitondra fanjakana mahefy izy mba hijerevana akaiky ny manjoa azy ireo. Mangataka ny tena fitondram-panjakana misy hijery akaiky ny tena hoe zava-misy aty aminay fa dia tena mitarena misy zay. Mba jereo ny aty fotony aza mijery ny eny antenantenany fa mba jereo ny aty fotony dia mahita ny zava-misy sy ny zava-marina indrindra. Ny angatanay zany tompoko mba hoe omena anay aloha le tany ampiasainay satria io fitadiavanay io fihinananay miaraka amin'ny taratasy. Noho izany tompoko ianareo mpitondra fanjakana rehetra indrindra fa ianao filohan'ny fanavaozana dia mangataka anao zay mba jereo zao adinay izao aza vela irery zay fa zay koa mba miandrandra fanavaozana avy aminareo mpitondra fanjakana dia atao vitanay mihitsy aty amin'ny fotony izany miainga izany fanavaozana izany manantena amin'ny fahendrenareo rehetra manam-pahefana indrindra ny amin'ny gouvernemanta rehetrarehetra zay fa hijery an'ity raharaha ity dia matoky anareo zay aza riana rery zay.